dia faly ny tenako miarahaba antsika rehetra fiadanan'ny tompo aminao rahalahy, fiadanan'ny tompo aminao ranabavy. Zao tsika dia hiditra amin'ny fotoana izay ilazana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ny resaka amintsika fa izao dia fitaovana ihany ka dia samy manokatra ny fo mampanahy ao anatin'izany. Koritianina voalohany no jerevantsika. Koritianina voalohany 5:20 ary 9:7. Koritianina voalohany 5:20 ny 9:7. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanaina ao amin'ny tompo. Efa teny efa fantatritsika izany ary dia efa haitsika loatra fa manakambara amintsika ny tompo amin'ny alalan'ny teny io. Io Koritianina 5:20 dia resaka fitsanganana maty, izay ny zavatra resana ao amin'izy io. Dia io afatra io fampirenana ny fon'ny olona ino an'izany asan'Andriamanitra izany fa misy tokoa ny fitsanganana maty. Fa tsika androany tsy resaka an'izay, fa ny zavatra izay ifampiresantsika amin'ity androany ity dia resaka fanompontsika an'Andriamanitra. Miorina tsara ve? Fanompoana miorina tsara. Izay ny zavatra ifampiresantsika amin'ity androany ity. Fa maninona ianao no mivavaka? Fa maninona ianao no manompo an'Andriamanitra? Inona ny antony hanomponao an'Andriamanitra? Fa ny olona rehetrarehetra izay mivavaka dia samy manana ny antony daholo. Misy mivavaka mba ho vovonjy, mba tsy ho very any amin'ny afo be. Misy ihany koa ny olona sasany mivavaka mba hananana fiainana milamina tsara, mahazo fitahiana, mahazo fahombiazana. Misy ihany koa ny olona mivavaka mba ho tsara ny fijery azy ao anatrihan'ny fiarahamonina, mba ho tiany dada sy neny tsara, mba ho tiany dada sy neny tsara, dia mba ho tiany fianakaviana tsara, dia mba mahafinaritra eo anatrihan'ny fiarahamonina satria hoe reny olona mivavaka manompo an'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra reny ary tian'ny olona izany. Fa izany fa miresaka aminao amin'ny tenandroany ity fa tsy mbola le fototra tsara izany, tsy mbola le fanompoana tsara orina izany. Raha le fanompoana tsara orina no resahantsika dia tsy izay le izy. Matetika manko izao tsika raha niresaka tamin'ity verset ity hoe namakitsika teo hoe koa amin'izany raha lamarala miorena tsara, aza miova, maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia matetika ny zavatra misy raisin'ny olona avy any amin'ny farany le izy, any amin'le hoe fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny tompo, ka dia ahembitra ny amin'izay hoe miasa maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fa tsy foana fikelezanareo aina ao amin'ny tompo, ka dia maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Dia izay ny atao hoe miorina tsara. Dia ny atao hoe miorina tsara zany mavonjy fotoam-bavaka tsara. Ny atao hoe miorina tsara raha ho an'ny lehilahy izy manao akanjo korekta tsara, velondrirana tsara, ny heti-volo atao milamina tsara, tsy azo atao an'iren'le ohatrany sangan-dokitra ireny fa tena atao tsara hety tsara. Fa manjary tsy miorina tsara raha vao tsy izay dia na ny fiteny ara tsy mahazo miteniteny fitenin-jatovo, tsy mahazo miteny ratsy, ratsy be, tsy miorina tsara raha vao manaonao an'izany, fa tena mahitsy tsara rehefa miteny. Izay ny atao hoe miorina tsara. Any amin'ilay asa ny anaporofony olona fa miorina tsara. Tsara zany tsy ratsy zany akory fa ny zavatra tena iresahantsika dia le hoe le fanompoana tena tsara orina. Ataontsika iverina aty amin'ny voalohany, inona ny resahan'ny tenin'Andriamanitra ito hoe koa amin'izany ry rahalahy malalako miorena tsara. Ny zavatra anankiray na dia tsara rafitra anankiray, andaontsika ka ohatra hoe trano, na dia tsara rafitra tahaka n'inona raha ny trano,
tena vitavitra tsara, tena mpandrafitra mahay tsara ny nanao azy a, tena tsisy mivilambilana ny zorony a, na ny fandalorana azy raha tena au niveau tsara daholo a. Kanefa ilay fiorenany araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny matitoko 7 miorina eo ambony fasika dia tsinitsino zany fahatsarany ny rafitra izany. Tsinitsinona ny fahatsarany rafitra raha iverintsika amin'ilay ohatra teo hoe tsara ny pozy ivelany amin'ny fitondratena. Raha vehivavy izy tsy mandokondoko volo zany, tsy manaonao verni zany, naturel tsara, tena montina tsara, lava zipo tsara, zay le tsara rafitra zay. Kanefa ilay tena fiorenana, ilay tena fiorenana, ilay fanorenana no tsy tsara, zava-poana ihany zany, ary dia etsiketsika ivelany ihany zany. Androany Jesosy dia te hanoro antsika, te hampafantatra antsika izy. Raha tena te hipetraka amin'izany toerana tsara orina izany tsika, raha tena hiaina ao anatina fanompoana miorina tsara sika, manoro antsika ny tompo androany. Matitoko 1:20 eo amin'ny 7:20 izy dia efa miteny, makanesa ty amiko ianareo, reo maika hanao asa tsara, reo maika hanao zavatra etsiketsika maro isan-karazany, makanesa aloha ty amiko, fa zao zany me anareo fitsaharana. Be dia be ny olona manao zavatra, be dia be ny olona manao etsiketsika maro isan-karazany, manao inona ry zany, manao effort mafy mihitsy mba hahazahoana andraikitra ao anatin'ny fiangonana, mba ho lasa diakona ohatra, mba ho lasa mpitarika tanora, lo olona, asa maro isan-karazany. Tsy ratsy zany ho iaho, fa vorainao velo ilay fitsaharana. Fa ny fiarahana amin'i Jesosy sy ireo lasaina bavy a, tsy avy amintsika, tsy izay ataontsika, tsy izay ataontsika no azahoantsika fototra tsara, fa izay nataon'i Jesosy tao amintsika. Nomeny antsika ve ilay fiorenana tsara, zay tsika vo afaka manorina. Fa raha ny fiorenana fasika tsy tsara zany fiorenana zany, mbola ho avy ny zavatra maro izay ianjady amin'ny fanorenana zay nataontsika io e. Ozy tenin'Andriamanitra ao amin'ny matitoko 7 io hoe, ko amin'izany lehilahy izay manatsaina dia nanorina ny tranony teo ambony vatolampy, ary rehefa naorina teo ambony vatolampy io trano io dia tonga ny orana, dia namely ny rika, ary tonga ihany koa ny rivotra, fa tsy naninony zany trano zany. Fa ho an'ilay trano kosa izay niorina teo ambony fasika, tsy zavatra hafa no nianjady tamin'io trano io a. Tsy hoe akory nahita an'ilay izy ohatra miorina eo amin'ny fasika le toetrandro, dia hozy izy hoe tena andoranga ataontsika cyclone be, tena tsy ohatran'le tafidrivotra nanazo an'le trano teo ambony vatolampy teo, fa tena ataontsika manidina tsara mihitsy io. Fa mitovy ihany ny zavatra nahazo an'le trano, samy namely ny orana, dia tonga ny rika, dia tonga ny rivotra. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe loza fianjeran'izany trano zany. Mety mahita antsika olona manompo an'Andriamanitra, olona mivavaka, tena normal tsara ny fitondrantenany, tena ao tsara daholo ny momba azy rehetrarehetra, na miteny ary izy tena masina tsara ny fiteniny, tonga foana izy amin'ny fotoam-bavaka, tsy mirate fotoam-bavaka mihitsy. Fa nefa ianao gaga avy eo, hoay le olona mivavaka be sy le masina be teo, toatratra namon'olona ony e, zao e, nijangajangy makatsy makaroa e, dia gaga ianao hoe fa hoana mahatonga an'izany, niverin-dalana e. Ny valin'izany dia mifototra ratsy ny tao anatiny tao, manapetra ihany ny fototra ratsy, mety voaorina tsara le trano, tafatsangana soma tsara. Fa rehefa tonga amin'izay ny zavatra manjoa ny trano, rehefa tonga ny fitsapana sy ny fizantoetra sy ny karazany zavatra maro menjady amin'io trano io, dia mirodana ny afaran'izany, ary atsiravina ny fianjeran'izany. Manoro hevitra antsika ny tompo androany, koa amin'izany ry rahalahy malalako, miorena tsara, dinio tsara ny fototra aloha. Mampatsiaro n'ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina 2:2 angamba izay,
hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Ary izao toetra ny tenanareo fa moa tsy fantatrareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Ny olona manana an Jesosy Kristy no manana an'ilay fiainam-panahy izay miorina tsara, manana an'ilay fanimpona tsara fototra. Raha iresaka an'izany fanimpona tsara fototra zany tsika, ao veloha Jesosy zay natao hoe miorina tsara. Raha tsy manana an Jesosy tsika, azotsika angatahany zany. Jesosy eo napetraka ao ato anatiko ny etaeta, makasika azy ny teny zany, manana faniriana ny zavatra atao anatiko ato, mbola tahotra ny overy. Ny zavatra atao anatiko ato, mbola tahotra ny dada sy mama, mbola afinaritra ny fiarahamonina, mbola atonga ny fiainako ilamina tsara, hita fahombiazana. Zany manosika mahatonga hivavaka. Jesosy eo eniko ny teninao androany. Azotsika angatahany zany, miresaha amin'ny tompo. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny nona sy mangeta eta ny fahamarinana, fa izy no votisany. Dia raha hitotsika hoe amin'ilay fanazavana hoe aza miova, ho atsika kosa izay efa naray an'izany fototra tsara zany dia Jesosy Kristy. Efa manana antoko tsika hoe nandray an Jesosy Kristy, efa nandray an'ilay fitiavan'i Kristy. Satria hoy izy niresaka tsika tamin'ny voalohany teo hoe tsy izay zavatra ataontsika ilay izy, fa izay ataony Jesosy amintsika. Voaraintsika ve ilay fitiavany. Fa hoy izy ny tenin'ny Paoly hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Fa izao ny hevitra hoy izy maty ny anankiray hoy izy. Ary rehefa maty ny anankiray dia maty koa izy rehetra. Ary ao anatin'izany izay velona hoy izy dia tsy velona ho an'ny tenany intsony, fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana monjy azy. Ho an'ny olona tena naray an'io fitiavana io, ho an'ny olona tena nandray an'ilay fitiavana marina, tsy mila aprisihana amin'izany hoe efa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy fantatrareo, fa fantatrareo tsara, fa tsy foana tsy akory ny figelezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia hoy izy koa Jakoba, maty ny finoana tsy arahan'asa. Dia mila ampitahorina, dia mila aprisihana, dia mila atao an'izao. Fa ilay zavatra napetraka Jesosy ao anatintsika eka fitiavana manery e. Ny zavatra napetraka ny tompo ao anatintsika eka fitiavana tsy mampipetrapetraka e. Fa ny zavatra misy ao anatina tontolona fanimponan'Andriamanitra raha lasaina bava, misy olona tena manana an Jesosy, mahery tsara, manana ny fanamasina. Rehefa manana ny fanamasina tsika dia manana ny fahafihinon'Andriamanitra rehetra. Ary ny fanamasina izay napetraky ny tompo ao anatintsika dia ozy ny fanambarana soratra masina hoe fanahy nanangana ny Jesosy tamin'ny maty. Fanahy tsy moramora zany raha lasaina bavy fanahy grave be zany. Ary tena matanjaka no matanjaka izany fanahy maharesy fahafatesany zany. Fa ny olana andray ohatra anankiray misy lehilahy anankiray ao anatin'ny tokantrano, mikotrana be izy, tena mikotrana, endrik'ilay manana hery tanjaka ao amin'ny fanamasina io zany, manana ny fahalalana rehetrarehetra, malala tsara ny Kristy, manana ny fahafianoan'Andriamanitra rehetrarehetra. Fa ny zavatra misy tsy miasa izy, tsy manao ninina, fa mipetrapetraka. Dia raisik'ilay ohatra n'ilay lehilahy manao kotrana zany, rehefa tonga ny problema ao atokotany ohatra, misy zavatra mikirotana tapaka ao atokotrano, ao atokotany, maneno ny alika ohatra, tonga izy dia lasa miafina ny ambany fandriana, tsy omby anazy fandriana, lasa izy makao ambany latabatra, matomatololo ny latabatra, lasa izy miditra any ambany any anaty armoara. Zay ny mahazo an'ilay olona. Tahaka izany ny lehilahy anankiray izay matanjaka be, pokona be, kanefa tsy ampiasainy le hery, lozany miafina, lozany matahotra, mangovotra, atao inona fotsiny le bokony, anaovana selfie fotsiny, atao video mihitsy dia abotsina daholo, ampiseho le papay, ampiseho le sandy. Zany ny zavatra misy ao anatina tontolo fa dia normal be tareraka, satria mihena ho azy ohatry ny feanantitra rehefa tsy ampiasaintsika. Dia rehefa tsy ampiasaintsika io dia fantatritsika ao amin'ny saina fotsiny, fantatritsika ao amin'ny saina fotsiny hoe
zany vavaka zany mahery indrindra, zany fiderana zany maizina, jereo tsara ny trano maizina fa ny rava fiderana zay nataon'ny Paoly sy Silasy. Fantatra ao amin'ny saina le izy fa le fomba ampiasana an'le izy tsy ampiasana izy fa lozana miafinafina, varimbariana, lozana miaina fotsiny hoe zay efa zanak'Andriamanitra. Zany Jesosy zany ambarako aminareo. Ato zany Jesosy zany. Nareo miresaka hoe aty Jesosy zao Jesosy aty aminay mahery be Jesosy. Efa ato. Dia zany zavatra zany mameno lasa ato le izy rehefa tsy manositra atsika hiasa, rehefa tsy mieritreritsika hoe ny olona nandray an Jesosy any ka tsy natsona hipetrapetraka fa misy an'izay le fitiavana manery zay, tsy tompony tena ntsony izy fa ozy izy ny tena Andriamanitra hoe maty koa izy, ary ny antony havelomany dia tsy velona ho an'ny tenany. Fa raha mbola velona ho an'ny tenany izy dia mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izay tsy manana ninina, tsy manana antom-pisina fa dia teraka, dia rehefa lehibe dia ampianarina, dia rehefa ampianarina dia miasa, dia rehefa mba miasa dia manambady, dia rehefa manambady dia miteraka, dia avy miteraka dia manabe zaza, dia lehibe ny zaza dia natafita zanaka dia zay dia miandro fahafatesana. Zany natao hoe olona mirenireny fotsiny, olona tsy manana antom-pisina, olona tsy nandray an'ilay fitiavan'i Kristy zany fa dia velombelom-potsiny. Ka dia manaitra antsika ny tenin'Andriamanitra androany, maefa be amin'ny asan'ny Tompo. Fa rehefa tsy manao ninninitsika, rehefa nandray an'ilay fiorenana tsara nefa tsy miasa, tonga ho azy ny fiovana, tonga ho azy ny famainana, tonga ho azy ny farerana. Rehefa tsy miasa tsika, rehefa tsy manao zavatra tsika, rehefa tsisy ilantsika azy ilay tanjaka, finoana, ny vokatry ny fanahy, ny fitiavana, ilay fanahy mahery, ireo zavatra rehetrarehetra be dia be nomen'Andriamanitra atsika, rehefa tsy ampiasaitsika io dia tavela ato indray le izy. Dia tsy fantatritsika intsony hoe ohatry ny ahoana moa zany ny ampiasako an'le izy manoloana an'izao olana tonga amiko izao. Tonga ohatra ny ady mivady, tena adino ilay fitiavana, fandeferana, famelemem-panahy, famoram-panahy, adino daholo zany fa ohatray. Fa ianao rery ihany angamy mahay an'izany raha ohatra ka fefatelony ianao ataoko ty fefa fito mihitsy. Le rahalahy zany ataontsika hoe rahalahy zany le izy dia hoe feo voalohany azy ataontsika hoe ianareo tena mandreraka mihitsy ataonareo tena olona tsy mieritreritra, tena olona ohatrao. Ay ny anao première, ny anahy ataoko troisième. Ahoa raha ovaitsika indray ny taranja raha ohatra ka hoe tena mahay vava. Jerena etsy zay tena mafy. Efa namely ndra mandeha zay vao tonga saina oay ty za. Zany moa zanak'Andriamanitra. Za moa zao. Fantatra saina le izy, fantatra ao anatin'ny eritreritra le izy. Adino le izy hoe ato. Raha ato le izy, ao anatin'ny fiorenana tsara, ao anatin'ny tena mise au point tsara, misy fitiavana mivoaka ao. Ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny zavatra maro samihafa miseho amintsika, mamoaka rakitra tsara tsika, mamoaka ny fahatsaran'Andriamanitra tsika. Jerevy tsara Jesosy fa tsy velona ho an-tenany izy, fa dia nanaiky ny zavatra rehetra, nororana, nokapohana, natao rehetrarehetra, satria tsy velona ho an-tenany izy. Fa maty ho antsika izy, ho antsika ny antony. Dia tahak'izay koa tsika rehefa novonjena dia maty ihany koa tsika. Rehefa maty tsika dia tsy ho antsika. Ny olana miseho amin'ny fiainantsika tsy ho antsika io tompoko ao. Fa zavatra natao io amoahantsika ilay zavatra napetraky ny Tompo ao anatintsika. Tsy nomena fanahy ositsika, ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika mety olana ny fahitantsika an'io. Fa eo no ahitanantsika hoe fanahy mahery tokoa ve ny ao anatintsika ao. Fanahin' Jesosy izay nanangana azy tamin'ny maty tokoa ve ny ao anatintsika ao. Tonga ny tsifisina, tonga ny karazany zavatra maro izay endriky ny tafitra, endriky ny oram-baratra izay mamely,
endriky ny rika izay mikiky. Fa matotsika maharitra, matotsika mijoro, matotsika tsy menjera, matotsika maharitra hatramin'ny farany. Tsara ny fototra, ary misitraka n'izany fototra tsara zany tsika, fa tsy miova. Natonga antsika tsy iova ozy ny fanambarantsika teo. Natonga antsika tsy iova dia ny fisitrahantsika ny zava-bitan'i Kristy tamintsika. Fa tsy afaka mandringa mihitsy ireo zavatra ireo. Misy aloha ny zavatra nataon'i Jesosy tamintsika, efa maraparany. Misy ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika. Fa rehefa nataon'i Jesosy tamintsika ilay izy dia misitraka tsika avy eo. Rehefa misitraka tsika avy eo dia miasa amin'izay. Fa rehefa tsy miasa tsika, tonga ho azy ilay fiovana. Ary rehefa tonga fiovana io, izay mahatonga antsika reraka, maina, tsy malala ny tokony atao, tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, lasa manao tao foana. Dia avy eo amin'izay, eto mbavaka fa ohatr'izao. Lasa tsy manana faniriana tsony, lasa tsy hitako tsony izay anona amin'ilay toriteny, lasa mihira ihany ny tena fa tsy fantatra mihitsy hoe ahoana. Fa dia mihira fotsiny. Fanompoana rehetrarehetra mandeha mivavaka, finjena daholo na cellule de prière na fotoam-bavaka alahady na alarobia zao, fa ohatry ny eo ihany. Tonga ny an-trano anao dia zao. Tsy izay ny olana, tsy izay ny tena olana. Fa ananatsika ilay zavatra, napetraky ny tompo ao anatsika ilay zavatra, kanefa tsika tsy mieritreritra hoe inona ny antom-pisiana ny omeny tompo ahy, inona ny anjara asa izay omeny tompo ahy ao anatin'izany. Miasa mandrakariva, mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fa zany ny anisany hiazonantsika ny fanomezana izay nomeny Jesosy antsika. Izany zavatra izany ny hatonga antsika ho tafahorina tsara. Izany zavatra izany ny hatonga antsika tsy hiova. Zao ary tsika dia raha hivavaka dia mandinihy tena. Dinihy ny tenanao hoe efa naray an'ilay fanomezan'i Jesosy avy. Raha efa naray ianao dia misaora azy, ankasitrao izy, ome voninahitra izy. Fa tsy ny olona rehetra no afaka aray an'izany. Tsy izay rehetra maniry, tsy ho an'izay mihazakazaka, fa ho an'izay niantrana izany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy mahay manantona ahy raha tsy ny tao amin'ny ray izay naniraka. Rehefa Jesosy ny manokatra lalana dia ho tafiditra ao amin'izany ianao. Mangatà amin'ny Jesosy eo, sokafo ny lalako, atongavako amin'izany. Mino fa efa tatao anatiko ny faniriana, dia tsy avy amiko izany. Fa io faniriana izay omenao ahy io, avy aminao izany. Ka rehefa nomenao faniriana Tompo, anokafo lalana, ananako antoka fa tena atao anatiko ianao. Ho antsika rehefa tena mananantoka tsika hoe atao anatintsika Jesosy, aza vela hoentina mipetrapetraka izy, aza vela atoritory izy, fa ampiasao izy. Miresahamy foana Jesosy eo, tiakanao amely ny fiainako, tiakanao hiasa eo amin'ny fiainako, ny herinao no tiako hoeriko, hiatrehako ny zavatra rehetra, hiatrehako ny zavatra manahirana sy ny zavatsarotra eo amin'ny fiainako. Milanao a Jesosy, ianao no tanjako. Tsy manana hery hafa hiatrehako ny fitsapana sy ny zavatra hafa izay mianjady amin'ny fiainako, fa ny herinao no heriko. Ho antsika izay efa manana an'izany herin'Andriamanitra izany kanefa mahatsiaro fangatsiahana sy famaimainana sy farerahana. Miverena aminy, mitodia amin'ilay fototra tsara, dia aza miova ary miasa. Ny vokatra tsy azakazahana, tsy voatery hoe hiazakazaka mba azahoana loka, azahoana ilay fanomezana, satria tsy foana tsy akory ny fikelezanainy. Fa ny vokatra dia tonga ho azy rehefa ao tsara ny fototra. Misaotranao izay Jesosy ny amin'izany teny izany, mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Androany izay Jesosy raha niresahanao teto dia mino izay efa hiasany anatin'ny fonay ianao, amolavolanay ianao Jesosy, anangana anay indray, sokafo ny etaetanay Jesosy, hiasao ny etaetany anatinay ihany. Ho an'izay efa ao anatin'izany aza vela hijanona ho fahalalana sy fahafantarana fotsiny, fa tena hitondra vokatra, hitondra fananganana, asoan'ny fanjakanao, atateraka ny asanao sy ny sitraponao rehetra. Mideran'ny fahatsaranao a Jesosy, manantena Jesosy fa hiasa mahery anao. Amen.
raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.